Ankafaliana indray no iarahanay aminareo ato anatin'ny zanam-pandaharana TV toy ny mahazatra moa dia hifanena amina olona sika izay sendratsika na ihany koa ireo olona izay mazoto miaraka hilalao amintsika hanao an'ity défi izay mpanaovana amin'ity an'ity. Ny défi dia hoe miezaka tsy mikipy ny maso mandritra ny iray minitra sady ampiresahana fa tokony ho vita izany tokony ho vita ihany satria tena hoe tsy mikipy ianao aloha iray minitra fotsiny izany fa tsy ela be dia izay no mahasedra azy andaovy hatrany jerentsika hoe iza nanao an'izay défi izay. Tovolahy moa izany no iaraka ilalao amintsika amin'ity an'ity izany anarany se azafady? Didier. Izy moa izany somary maikamaika kely fa mbola hoe aleo izy teny izay anao défi aloha dia nijanona izy hanao an'izay défi hoe tsy mikipy izay mihitsy ny masony tonga dia raikitra. Ary ataontsika ny chrono isa roa telo. Sabotsina mena. Aiza sabotsina mena se? Miana varatra somary mandray bisiasy ianao dia miana varatra. Inona bisi makany? Asha. Ary se hoe mianatra na miasa mikipy ianao. Mikipy ianao hoe ahoana? Mahafinaritra fa toy izy fa tsara ka fa tsy vita. Vita? Tsy maninona fa mety ho vita ihany ngamba raha mety fantoke. Manaraka raha sendra fanena dia alefa indray aloha fa tsy veloma ianao masoa. Okey mazotoa daholo nareo. Izany anarandry? Noeline tovovavy niaraka ilalao amintsika zany dia efa indry tsara fandeha lalao hoe tsy mikipy aloha rehefa ampiresaka mandritra ny 2 minitra. Andao ary ataontsika ny chrono. Aizy Noeline mipetraka? Eto Analamahitsy. Noeline. Tsy maninona ary. Sao dia misy kopatanina mampijery antsika amin'ny télé iny ohatra na Noeline. Kopakopatanina daholo namako rehetra eto Analamahitsy. Tena mikipikipy be misy Noeline fa tsy maninona manaraka. Ty tovolahy kely ty izy dia nanenjika anay hoe anao défi hono izy le ao amin'ny morning day sy on saute à pop dia izany anarany lary aloha e. Roy ay. Aizy Roy mianatra? Amin'ny Angelito. Ay, efa te hanao défi be mihitsy ve Roy? Dia faly be nisy fafanina taminay amin'ity androany ity fa tsy maninona andao ary hanao an'izay défi izay tsika Roy efa hainao tsara. Ao aloha tsika ny chrono ary dia tsy mikipy mihitsy ny maso mandritra ny 2 minitra isa roa telo. Aizy Roy mianatra? Amin'ny Angelito. Aiza ny Angeliko? Ety Ambanety. Aiza nareo mipetraka? Aty ambony aty. Mikipy Roy. Maninona fa sao dia misy kokoa ny mpiara-mianatra amin'ny Roy ary amin'ny Angeliko e. Amin'ny Angelito ka? Angelito? Kokoa ny Gena dia kokoa ny Sandra dia kokoa ny mpiara-mianatra rehetra amin'ny Angelito. Kokoa izany dia mitseriva foana fandaharana dia manaraka andray milalao. Veloma. Avy nianatra zato tovovavy zato andeha hodindry? Ie andeha hody. Andeha hody mihitsy izy dia hoe hanao défi araka amintsika. Izy aloha ny anarandry e? Sara. Efa hanao an'ilay izy efa vonona tsara maso tsy mikipikipy Ie vonona. Andao tonga dia tongosika mbola afaka mikipikipy aloha sa rehefa tsy mikipy tsony. Ataontsika 2 minitra sady antaniko Sara zany. Isa roa telo. Sara mianatra? Amin'ny Andriamanareo. Ezaka izany? Any Andronombe. Ary aiza nareo mipetraka? Any Ambotsara. Ambotsara? Ie, Ambatobe. Ay Ambatobe. Ay maro izany. Anakiana Enina Menada. Enina? Ary Sara zao fa firy? Farany? Ay dia manana zoky lasy vavy sy anakifiry ny lasy vavy? Telo vavy. Ay. Ary inona zany no hoe laoka tena tiantsika be mihitsy? Haricot-vera amin'izao sa hoe asiana hena sa ahoana? Mety foana. Tindry foana? Inona koa zany mikipy Sara? Nefa efa kely sisa dia saika vita an'ilay izy. Tsy maninona fa kilalao ary. Ahoana fahitandry an'ilay izy teo ohatran'ny saika nety Ie tsara. Efa zatra tsy dia mikipy loatra nga Sara? Ie. Hitako be mihitsy fa tena ozy hoe tena vitan'ny Sara izy zany fa tena tsy mikipy mihitsy izy dia mandinika hoe lasa ny Sara zany ho any amboara fa indry izy fa tsy maninona moa zany fa manaraka andraiky milalao rehefa mahita anay amin'ny défi sao dia misy kokoa mpiara-mianatra aminareo amin'ny télé. Kokoa ny anjara ao anasana dia kokoa daholo izay mahafantatra anahy. Izay zany kokoa avy any amin'ny Sara dia mazotoa mianatra tsara Sara. Mantra-piona. Mbola tovovavy hatrany no atao anatin'ny zanam-pandaharana mazoto milalao miaraka aminay anarandry aloha? Nomena mitovy anarana amiko any ndry fa fanampanaraka izany Nomena izany e. Tsy maninona fa antaniko Nomena tsy mikipy amin'ny maso tena kendry tsara mihitsy hoe tsy mikipy tena miomana tsara ny saina dia mifantoka dia mimaly an'izay fantaniko antaniny eo fotsiny any alefantsika ary ny chrono e. Aizy Nomena mipetraka? Any Ambodivoanjo.
Aiza ny ambody fantsy aky Ary mikipo nomena fa ahoana tonga dia mikipo nefa vonona sa ohatrany hoe taitra kely fotsiny ve kipo azy tsy maninona fa le izy moa zany ohatrany hoe mila tena mifantoka be ny sainao a dia mila variana tsara mihitsy a dia mamaly fosiny enta rehefa variana be anao dia tsy mikipo mihitsy ny masonao zay so misy kopatanana ho an'ny namana kilomena anao kokoa ny erikany any an-tanan-drano dia kokoa miparimana hatraminay retsaretsy zay zany kokoa be anao rehefa ny amin'ny nomena dia papay nomena iny zany le sedra tsy nisy mony na vita indrisy a dia miverina aminay ihany koa ny vola zay ty ampelantananaina dia efa mivonina ary zay hoe anome vola ho anareo zay sendranay aty an-dalana tamin'ilay defi hoe tsy mikipo ny maso a tsy manino zany fa mbola misy foana ho hoy ao ny defi zay ataonay a dia afaka manantona foanareo aza misalatsala mihitsy miteny hoe anao defi koa zay be dia be moa hoe tonga dia milahatra dia anao defi raha manontany akoa nareo hoe aizany toerana misy anay zany dia aty nala mahitsy zay dia kopatana daholo reponina nala mahitsy rehetrarehetra veloma